dika zany hametrahantsika hatramin'be any serasera sy ny kolontsaina. Dia efa nanangana isika tany Bemanonga fa misy olana le tany izay nitsangana nametrahana ny otranibe any serasera sy ny kolontsaina io fa hoe tsy ampy ny étude au sol nisy andraikitry ny orinasa izay nahazo ny tsenam-barim-panjakana zany. Dia isaorana an'Andriamanitra moa satria nanaiky izy an'izay andraikin'izay ny tena ihany koa matokony andraikitra ara-politika dia manaiky an'izay responsabilité zay dia tsy maintsy nitady ny vahaolana isika. Dia efa nanaiky zany ny orinasa hoe handray an-tanana ny famerenana manangana n'ilay trano fa kosa anjara ny fanjakana no mitady ny tany izay ananganana n'izany toerana izany satria naverina natsangana aza dia tsy mety tsony tany Bemanonga noho izay hoe olana amin'ny resaka sol zany na resaka tany zay. Dia sorana an'Andriamanitra lehibe fa voatendry moa ny taleparitry ny serasera sy ny kolontsaina ankehitriny vaovao sy olana teo aloha zany dia nahita tany ay rehefa nizoina dia tany ministera ny serasera ministera misahana ny fifandraisana tamin'izany fotoana izany mihitsy misy tany zany eo be mikidy ao izay midadasika dia azo nafindra tany zany ny fananganana ny tranobe any serasera sy ny kolontsaina dia hanomboka ny asa zany tsika amin'izao fotoana izao angatahana amin'Janahary mba tsy hisy sampona intsony dia efa napetraka androany teo zany ny vato fototra na ny vato fehizoro ananganantsika n'izay tranobe any serasera sy ny kolontsaina izay fa tsy vitan'izay ihany dia fampifaliana no ilazako amintsika eto zany fa ny fitarainana na ny feo voaray foana zany avy aty Morondava dia ny hoe tsy ampy toerana anaovana fampisehoana eto amin'ity Morondava ity. Midadasika be le tany eo be mikidy ao dia ampifaliana zany ilazako amintsika rehetra fa akoatra ny tranobe any serasera sy ny kolontsaina da nanganantsika toerana fanaovana fampisehoana lehibe na terrain de spectacle ao amin'io be mikidy io. Amin'izay mba tsy amin'ny bitro sokerany avao fa any koa zany mba afaka manao fampisehoana dia atolotra ampitiavana anareo zay engane mba ho vita soma tsara fa dia ankinitsika amin'ny eo ambony ny fahavitana azy. Zay ny lava zay ny fohy fa mamelahy resaka vetivety mikasika ny bivy ka nataoko fony teny le resaka kolontsaina teo i Aimé Ramanakoraisina ny anaran'ny bivy zay fa tsy diso Richard Ramanakoraisina Aimé zay zany no anarany. I bivy dia anisan'ny pionnier nampitarika an'io kilalaka ary nambarany député Tsiliva teo fa taminy ihany koa izy mba anisana hasoa tamin'izay gadokira kilalaka izay manamarika loatra nareo eto ary tena kolontsaina iray manontolo azo voizina mihitsy anandratana ny maizy azy araka ny tenenina Andriamatoa Solombavambahoaka teo le identité culturelle zany izay voizitsika amin'izay gadokira kilalaka izay. Goavana ny zavatra vitany zany bivy zany teo amin'ny lafiny kolontsaina. Ngamba ny akabeazan'ny mpanakanto avy eto Morondava azoko lazaina mpanetretena hoe tsy nisy nahalala raha tsy zany bivy zany ary indrindra ihany koa ny soa vitany ho an'ireo mpanakanto izay nasondriny tao anatin'ny studio Mars na tamin'ny génération Mars ihany koa tamin'ny ankabeny ary ny chorale izay nomafisina teo izay tsara feo dia tsara feo tokoa fa dia mankasitraka indrindra nareo anisan'ny nametraka ny dian-tanany tao anatin'izany i bivy fony fahavelona. Artista feno izy zany, mpanakanto feno izy zany fa indrindra ihany koa namela tantara lehibe izy ho an'izay tontolon'ny kanto zay tsy eto Morondava ihany tsy ho an'ny Menabe ihany fa manerana ny Madagasikara. Rariny loatra no ametrahantsika n'izao tsangam-bato zao ho an'ny fahatsiarovantsika azy satria araka nambarako teo ny artista tsy maty loatra fa mitoetra dia engane mba namafy an'izay tsy maty na immortel azy zay ny nametrahantsika nyity tsangam-bato ity dia ampitiavana feno no nanolorana azy dia mirary koa raha mirary mba hitoetra izany talenta ny bivy zany mba dombiasana izay mpanakanto ny volavolainy tatsy aoriana indrindra ihany koa ary mba hitoy ho fanandratana n'izany kanto malagasy sy ny kolontsaina malagasy zany. Mankasitraka indrindra tompoko vavy mankatelina tompoko lahy. Teka tompoko. Misaotra tompoko. Misaotra amin'ny Andriamatoa ministry ny serasera sy ny kolontsaintsika tamin'izay fandraisam-pitenenana nataon'izay
azo lazaina hoe mamitina ny kabary rehetra zay efa natao teo sady mahavelombolo ihany koa amin'ny fanomezan-toky amin'ny fahavitany trano lehibe ny serasera sy ny kolotsaina sy ilay eritreritra ihany koa amitana ny terrain de spectacle ary abe mikijerika dia ivadika tanteraka ato anatin'ny ivon'izao lanonam-panjakana androany izao tsika tompo lasy tompoko vavy bivy tsy very bivy tsy maty bivy tsy haligno mandrakizay iroso amin'ny fitokanana an'izao tsangam-bato zao tsika ka dia manasa anao ramatoa ministra mba hitarika an'ireto délégation miaraka aminao ireto dia indrindra fa ireto olo manakaja isantsokajiny zay tsy hotononoko intsony reto satria efa eo ambony podium eo daholo ianareo dia manasa anareo rehetra tompoko tarina ramatoa ministra hanala ny voaly manaro na an'izany tsangam-bato izany itsika kosa dia mba ataotsika malaladalaka ato rolahy azafady indrindra ataotsika malalaka ato azafady ataovy malalaka ato azafady inareo zao tsy malalaka nareo zao mikisaha nareo tompoko ataotsika malalaka ato hanala ny voaly ramatoa ministra sy ireo ray aman-dreny isany hajaina miaraka aminy ka dia omenanao avy hatrany ary ny fitenenana ramatoa ministra. Ya, amin'ny anarana menada zay mpikambana amin'ny gouvernementa eto aloha zany no hitondrana ny tenin'ny gouvernementa ray manontolo ny amin'ny hafaliana manamarika an'izao fotoana izao anomezantsika lanjany zany kanto malagasy eto Morondava eto Menabe zany fa anomezantsika lanja ihany koa sy hatsiarovantsika an'izany anarany tsy very zany tsy very zay tarika ny foroniny raha teo anisany tao anatiny raha teo izy dia ibivy dia manantitra ny fisaorana izay efa nentina teo tamin'isika rehetra ny totona fotsy sy nandrona masaka an'ity fotoam-patsiarovana lehibe ity dia mirary koa mirary mba hitoetra ny anarany zany mpanakanto feno dia ibivy tsy very zany ary mirary koa mirary mba hisondrotra avo hatrany ny zavakanto sy ny kolotsaina eto Morondava eto Menabe sy manerana any Madagasikara ihany koa. Mankasitraka tompoko. Aratsika teraka tompoko. Zaho faranao ato zao. Esorana ny voaly nanakona nilay tsangam-bato hitatsika amin'izay sary ny bivy sary vongana bivy tsy very tsangam-bato fahatsiarovana any bivy tsy very natolotry ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina ramatoa Lalatsina Rakotondrazafy notokanana teto Morondava alahady 13 aogositra 2020 sy 2020. Araho tehaka mafimafy toko mitehaka nareo afarako ato mitehaka koa nareo alohako ato amin'ny sisiny ankavia sisiny ankavanana misodra tompoko mena be mena mahazo bivy tsy very ao dia izay ihany koa no namarana ny lanonana tsotsotra natao hanomezam-boninahitra ny bivy dia mba misy ny antsoina hoe sary mpianakaviana iarahany ireto ray aman-drenitsika ireto dia mba ataonareo malalaka azafady laha hitifitsy sary nareo mandehana aloha roy eka dia mba ataovy malaladalaka azafady eto amin'ny toerana ity aby artiste reo ary ny problème dia tsy hita izaho não foi amo de valer amo de valer a mina yangue amina yangi dana maresake tinuhale tahule amina yangi kilala kumalaza
Amina yange kila Ako la magkakasari, wag sa inyo, Amina yange kila la kumalaza Amina yange kila la kumalaza 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 Ny fianakaviana ny Bify mba miara-makasary amin'ny ramatoa minisitra zao. Tseleo nareo le satrio atao aloha eo. Efa amin'iny ny gauche droite nareo na afara matsaro takona le Tsangavato. Hamujibale amina yangi kwa ye Amina yangi tana maresake chini muhale Ayauliye, tahuli auliye Magari auliye, tahuli auliye Tahuli auliye Amina yangi kila la kumalaza Amina yangi kila la kumalaza Amina yange kila la kumalaza Amina yange kila la kumalaza Kila la kumalaza Kila la kumalaza Kila la kumalaza Kila la 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 kila la
Nini Italia di tu